Zay zany le hira Mamanlisy Mamanlisy zay inoko fa efa tena fety be any ivelany any zao de efa manombonomboka anao fety ny olona de ty vidéo ty moa zany nirikona atao direct any fa mbola tsy nety de ataoko partagena mitokana fotsiny nafinaritra ny farafaran'ny taona moa zany tena nafinaritra fa tsy hoe ty taona ty somary nisy ny olona lasana ianao koa nefa raha ohatra hoe tonga ty amin'ny faran'ny taona ty de misaoran'Andriamanitra satria tena efa fitahina be zany afaka iampita ho any amin'ny 2021 ndray de engane samy velona ihany amin'ny 2021 anararoatra n'izany fahavelomana zany sy ny fiainana rehetrarehetra miaraka amin'ny tapaka sy ny namana de ohatr'izay zany ny irany anotsika teo de fa hitanareo ambany zany no resansika manaraka izay hitanareo fa jeritodika ny taona 2020 de resadresaka etsika mandra-piandra n'izany taona 2021 zany inoko fa ivoaka rehefa kelikely ty vidéo ty de ino moa zany le hira teo Mamanlisy izay hira malaza tsara zao iny any anaty balle be rehetrarehetra iny malaza be any anaty balle be rehetrarehetra iny de somary sokosokosy kely hitako efa mampaneneno daholo ny olona ny velany any za rery angamba ny ohatry midy amatrano ato manao vidéo de araka zany iresadresaka kely tsika momba ny io hitantsika io ambony io ny pejin'ny tafasiry de ina moa zany tena resahana betsaka amin'izany efa nisy tantara anankiroa moa zany izay ataoko hoe fanandramana tamin'ny resaka hoe pejin'ny tafasiry de misy karazany roa izy ao inona moa ny titrany anankiray ny anankiray kakabesola ny titrany izay kakabesola miresaka ny kakabesola izay mbola iriko moa fa mbola histoiny kely izy iny de ny faharoa ny fahanginana izay tantara nefa neritreretiko foana de tiako zaraina aminareo za moa zany efa mba hozaraiko aminareo efa hatramin'ny mbola kely no mba nanoratsoratra tantara kely de efa faniriko foana no izarany reny hoe mba hoen'ny olona hoe mba mahay manoratra ihany ve na ohatrohatr'izany tam'izay teny amin'ny lycée moa de nisy mpinamana mihitsy de fampiampita traikefa satria nalaza be ny mpanoratra tamin'izany de ohatrany hoe mba nafinaritra koa ny nanoratra de ohatr'izay ny kakabesola sy fahanginana no ny atombohan'izay pejin'ny tafasiry zay ina moa mahapejin'ny tafasiry azy lasa aloha alako ty ny mahapejin'ny tafasiry azy manko de zao ao anatin'ny tafasiry zany de misy karazana zavatra atao ao anatin'ny tafasiry zay hitantsika eo ambany io tafasiry zay podcast izay fa resantsika foana hoe traité sujet anankiray ohatra hoe resaka niaizina ohatra zao ny épisode farany voaka de miresaka momba an'izany hoe inona ny ao anatin'izany aizina zany sy ny tantara rehetra manodidina an'izany de hitantsika indray ny pejin'ny tafasiry zay hitantsika eo de ny pejin'ny tafasiry de miresaka indray tantara zany hoe mety mitovitovy ao anatin'le tafasiry fa tantara foronina fotsiny zay mahapejin'ny tafasiry azy tantara foronina mety nitsongaina tamina tantara tena nisy koa ohatra
na mety koa tena karazana angano moderna zay moa zany ny filazako azy hoe ohatrany hoe karazana lavakombarika moderna raha namaky lavakombarika nareo tany ampianarana de ohatr'izay no tena itiavako ny pejiny tafasiry lavakombarika moderna de arak'izany a zay moa nefa andresantsika zay ny hitanareo atao amin'ny chaîne ato a ny pejiny tafasiry a de tafasiry moa zany mazava ho azy a de akoatran'izay moa zany efa manao tantara koa izay efa mamokatra moa zany zay amin'izao fotoana efa mamokatra zay fa ny faniriko moa zany hoe mba haingakaingana amin'ny famoahana azy kanefa ahoana ny tantarako an'izany kanefa tsy tena azo natao haingakaingana ihany le izy fa mieritreritra ny mba anova zavatra zany hoe mba tsy tena hoe mitovy be amin'le amin'ny radio reny zany no ataonay fa miantehatra kokoa amin'ny feo manodidina an'ilay mpilalao noho n'ilay feo an'ilay mpilalao ohatrany niry zareo any amin'ny radio manko zao de tena hoe zany ary ny daka mandrevirivo tatazo hoe eny efa amin'ny anay tsy ezahana zany hoe mba tsisy an'izay fa tena miheninao mihitsy hoe zany misy feoana dakana misy fomba hafa hitantarana an'izay ao anaty tantara de ohatr'izay le izy de efa azoko tantaraina anareo ihany moa zany hoe inona ny ao anatin'izany rehetrarehetra zany efa azoko tantaraina ihany moa zany io mamalisy efa azoko tantaraina ihany moa zany hoe inona ny ao anatin'izany tantara rehetrarehetra zany efa nanao annonce moa zany tany amin'ny chaîne Jodaomi izay mitantara hoe ici saison 2 any fanarahana miafina amin'izay voaka amin'ny herintaona izay mbola eo andalam-panodinana zay hoe vao manodina zany zay hoe ahoana ny tena mba apatsara azy ny fanirenay manko de mba hitatra tsara zany le tontolo misy fanarahana miafina zany hoe tsy iry-jory sy tanteraka rery zany no ao anatin'ilay tontolo kely fa mety misy mpilalao hafa misy tantara hafa koa ao anatin'ny mameno mandravaka an'le izy de za moa zany fanirina daholo fa engany mba ho samy hitantsika eto daholo samy velona eny eto tsika de ao anatin'ny saison 2 any fifanarahana miafina moa zany FM izay efa miketrika izay zao de ao anatin'izany koa zay ndresako teo hoe isy tantara hafa akoatran'ny fifanarahana miafina ao anatin'ny tontolo fifanarahana miafina zany hoe misy tantara tena manokana mihitsy zay mitovitovy na hoe ao anatina tontolo anankiray amin'ilay izy de zany rehetrarehetra moa zany ho zaraiko eto daholo de ho hitanareo moa akoatran'izay moa zany manana tantara zay izay tsy sy idirany amin'ny fanarahana miafina mihitsy fa zaraina eto foana daholo ihany zany rehetrarehetra zany de ohatraohatran'izany ny momba ny inona moa zany jeritodika ny 2021 tamin'ny 2021 jeritodika ny 2020 way to efa maika be ho 2021 sady ohatr'izany moa zany jeritodika ny 2020 ao anatin'izany efa nizara moa zany hoe ina moa saika teneniko teo efa nizara moa zany hoe isy tantara amin'ny herintaona ny pejiny tafasiry mitoy ihany ny tafasiry koa mitoy ihany ary mino fa anoy an'izany ela be raha mbola misy mijery moa zany nareo de anoy an'izany ela be de inona moa ny akoatran'izay fa de zay de akoatran'izay koa moa za manana vlog izay iresahana ohatr'izao sy misy vlog koa izay tena ohatran'ny vlog mihitsy de misy koa rapitso zao misy vidéo ivoaka rapitso 1er janvier de isy vidéo ivoaka fa endrasondraso kely eo amin'ny 1 sasany le izy no mivoaka de endraso efa mety mahafinaritra anareo ihany de ohatraohatran'izany moa zany ty chaîne YouTube aty izay anokanako kely ny fiainako amin'izao satria ao anatin'ny programmako mihitsy zany mamokatra vidéo izy ty de inoko fa azonareo zaraina mitapaka sy ny namana sy ny rehetrarehetra zany ny zavatra rehetra ato de ohatraohatran'izay daholo niketrika atsika ato anatin'ity JPU ty
Jota podcast univers izay miopana kokoa amin'ny podcast sy ny vidéo rehetra ataoko akoatran'ny mahampihirana de zay tsy hitako hoe inona tsony lasaina akoatran'izay fa de zay ny momba ny GPU azadino miditra ho abonné azadino fa iny ihany ny antoka fa tsy very ianao rehefa misy vidéo mivoaka ato sady mba miala voly koa ny fiainana koa ne efa mamaimay de mba miala voly kely fotsiny zany rehefa tafiditra ato de arak'izany moa zany zay zany momba ny GPU fa ndao am'izay tsika resaka zavatra hafa de arak'lefa andresantsika reny moa hoe mamarana ny taona 2020 tsika zao de ny zavatra hitako tena nalaza faraparany teo ilay affiche ny zala tao amin'ny lac sport tao inona moa zany zay tsy maharaka zay tsy maharaka de iny ohatr'izay moa zany le izy anao fampisehoana be zany iry Big MJ sy Stefania amin'ity farany taona ity izay resaka affiche zany tena olana zany hoe nisy clash zany tao hoe nataon'le mpanao affiche zany na ilay mpikarakara de Stefania teo ampovoany de Big MJ indray nanao ny affiche ny manokana re moa zany tsy haiko hoe ohatr'izay mihitsy ve mifanao fa lasao ny asehoko anareo hoe io izy io de ohatran'izao io zao de io izy io de any amin'ny Lion d'Or any zany le izy de nandeha avy eo ny publication Big MJ hoe aza simbainao ny afficheko fa za no manao an'le izy de Stefanie koa moa niteny hoe ianao olona malaza ohatr'izany nefa tsy haiko zany nanao clash tao zareo de jerentsika indray toy nalaza be mihitsy zany tao amin'ny Facebook io zao combat box be ony zany miaraka amin'ny Stefanie sy Big MJ de firme moa zany ataony azala à gauche à droite de le ritsa mikozy mihitsy de ao anatin'izany koa io zao ohatra io adalainy azala io hoe Big MJ Stefanie io de firmeinty de zay de arak'izany ty moa zany monstre amin'ny Hercule izy ty zay raha tsy diso de io ndray analany zala hoe Stefanie miteny zany hoe za tokony ampovoany de Big MJ miteny hoe affiche za ampovoany tsara de firme moa zany avily gauche à droite de za moa zany mijery za zao mijery za mieritreritra hoe inona ary ny tokasitronana midnight madness za moa zany ohatrany nanao pub amin'ilay be koatra zala io amin'io midnight madness io any tsy haiko izy io na aiza le réveillon fa ohatrany réveillon anankiray koa izy io de avy eo moa zala ndray marika kely fotsiny zao rehefa misy resaka affiche ohatr'ireny de rehefa misy resaka affiche ohatr'ireny raha fahalalako azy de misy resaka droit any andafy moa zany ny fahalalako an'izay fa ty tsy haiko misy resaka droit le izy hoe misy tara zany zao ohatra any andafy tena mametraka mihitsy hoe za rehefa manao live za ampovoany tsy haiko izy any alainao eo fa za noko tête d'affiche arakaraky ny organisateur koa zany le izy fa ny organisateur izay manaiky ny caprice ny star de ohatr'izany zao ny any andafy misy resaka droit mihitsy hoe ohatra hoe Chris Brown rehefa manao live de tsy maintsy ohatr'izao ny affiche na hoe Maria Carey na hoe Neo ohatr'izany zany de ohatr'izay ny resaka droit à l'image zany moa zany hoe mametraka mihitsy le artiste hoe nena ohatr'izao de ohatr'izay de avy eo moa zany ery zala apetako amin'izay nikasikako avy eo moa zany ery zala nandeha seo vaovao mihitsy izy koatra ny kohana marketing efa mahay gasy efa mahay buzz de kohana marketing le izy de jerentsika vetivety fotsiny ny farany ny nataony ery zala tao amin'ny vaovao any TV+ tao i Big MJ Stefanie io
fa mbola mifandray amin'izay fankalazana ny aliny raiky amin'ny telopolo desambra izay ihany dia misy ihany koa ny lanonana eny amin'ny Lion d'Or eny manambany ny sapana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity mivahiny eto i Stéphanie sy Big MJ miarahaba nareo menata. Miarahaba ny nareo menata dia miarahabantsika rehetrarehetra ny tokantrano any amin'izao izao. Mbola tsara antsika jiaby izy moa teneniko eny nany volaniko fampi big up avy aty amin'ny télé nareo rehetrarehetra alohan'ny bonne année dia sady fampitafatafa faramparany amin'ity 2020 dia miarahaba nareo koa moa za ma vosambako landroany mba niditra vaovao dia mba ia araka nambara teo dia misy ny hetsika eny amin'ny Lion d'Or amin'ny aliny raiky amin'ny telopolo desambra io hoan'ny Stéphanie manokana inona no hoentina hoe aseho ampiavaka nio seho io hoentina hitsenana ny taona vaovao raiky amin'ny roapolo sy roa arivo. Somary amariniko kely hoe efa roa taona angambany zay tsy nanao réveillon teto Madagasikara dia tamin'ity taona ty zany vao hoe hanao réveillon eto atoerana indray. Ny mampiavaka ny seho izay atao tarika Stéphanie amin'ny fotoana io dia toy ny mahazatra ihany ny fanaovana interprétation izay ataon'ny tarika Stéphanie ankoatra ny hira izay nahafantarana Stéphanie hatramin'izay ka hatramin'izao. Ho an'ny Big MJ manokana kosa tahaka nahoana indray ny seho entinao amin'ny fotoana io. Ny mpanakamo sasany manko manana contrat any amin'ny hafa, Big MJ ve ao ihany amin'ity réveillon ty? Za moa zany tena tokony anao maromaro ary maro nangataka maromaro fa ny mpikarakara mihitsy. Sambatra mihitsy ry zalahy zany mahita contrat foana. Tsy teny hoe enao tsy mahazo miala amin'ny ato fa hoana hoa enao tsy miala amin'ny ato na otrina ny makanao dia ok hoa za koa moa zany teny hoe manambola ry zalahy. za hoa vosambako nanao réveillon Madagasikara. Ndalo resantsika izay ry zalahy zany ry zalahy moa zany efa tafa dia tsy manao réveillon eto Madagasikara mihitsy. Zay moa zany hatrizay naterahana dia teto Madagasikara foana nanao réveillon. Eny efa milay ny réveillon eto amin'ny tanàna tonga dia le sokosy be sy ny rehetrarehetra eny tonga dia milay be sa ahoana. Efa taona maromaro zay presque Paris foana fanaovako réveillon dia vosambako tamin'ity taona ity mba hiaraka hifety amintsika jiaby indrindra moa ny vahoaka eto Antananarivo dia ny mampiavaka izy koa moa dia marobe koa nareo any hoe mety andro hoe misy réveillon misy combat ve dia ny réveillon nay toboko tsisy combat. Sy combat zay efa ny andro be tonga dia combat be sa rehefa any zany mety misy koana marketing koa le izy hoe manao battle na tsy haiko battle na hira efa mahery zalahy. Ny réveillon nay milamina tsara fa iny zany somary tsipitsipoka aminareo pije rehetrarehetra misy resaka communication tsy niaigna kely fotsiny zany iny kopetika amin'ny resaka réseaux sociaux io. Zay hono zany nisy resaka communication tsy niainga hono zany dia ino moa zany fa dia zay mpijery moa zany dia manaiky fa dia zay ataonareo dia zay moa zany dia ohatr'izay le hoe resaka hoe communication tsy niainga zay le nitantaraiko teo hoe raha ny andafy zao dia misy resaka droit mihitsy hoe ny star zany rehefa ny organisateur zany rehefa maka star dia fa hainy hoe ty olona ty raha vao mariaka ary zany ny alaina tsy maintsy eo amin'ny tête d'affiche foana izy dia rehefa tsy mety an'izay moa izy dia tsy mifanaraka amin'ilay artiste dia ohatr'izay foana ihany ny resaka droit à l'image. Dia farany ialako tsiny ho an'izay nanaraka tafasiry rehetra fa tamin'ny lahady moa zany tsy afaka namoaka tafasiry satria sahirakirana kely talohan'ny lahady izay tokony nanodinana azy izay tsy tena excuse ihany moa zany fa zay le fiainany eto Madagasikara moa zany tsy ohatran'ny any andafy hoe azahoana vola be le izy
dia afaka manokana fotoana mihitsy le mpanao azy fa tsy tena koa hoe excuse zany fa zay le izy dia somary sahirana kely tamin'ny fiainana sy ny adidy amanandraikitra moa zany dia tamin'ny maly alarobia zay vao mivoaka ny tafasiry dia azonao ianona eo dia jerentsika eo koa raha tafavoaka ny amin'ny lahady dia ninoko moa zany hoe mba afaka manao tafasiry foana isan-kerinandro ray roa telo tsy haiko isan-kerinandro atsoatsy dia miezaka manao an'izay dia mirary farany taona mahafinaritra ho anareo ary avelaohan'ny daholo ny zavatra nampimety amin'ity taona 20/20 fa ndoandray ho any 21/20 20/21 manko dia andratsika miampita manao an'izay zavatra rehetrarehetra nieritreretina izay tsy vita ny anazy ohatra ny be da be ny zavatra tsy vitako tamin'ity taona 2020 nieritreretra ny namoaka album moa zany fa tsy navita concert de promotion dia inoko fa amin'ny 2021 azo alamina daholo zany rehetrarehetra zany dia misaotra betsaka anareo nanaraka hatramin'ny farany dia mirary farany taona mahafinaritra ary mirary taom-baovao mahafinaritra ho anao koa arakaraka ny fotoana ijerenao an'ity arakaraka ny fotoana ijerenao an'ity no marina zay bonane zay bonane dia zay dia bisous be